Miarabana ny tokantrano manaraka ny meteotsika ny sara azovin'ny zana-bolana misy any retroraona hitantsika atao amin'ny morontsiraka tsy matsinana ny anosy sy ny any amin'ny tapany avaratra andrefany Madagasikara amin'ny ankapobeny fisian'ireo dia manamora kokoa ny fiforoanan'ny oram-baratra ho an'ny voatany indrindra atao anatin'ny telo andro dia saika mbola mitovitovy amin'izay hatrany aloha zany ny ofirafitry ny toetry ny androntsika fa mety mitatra tsikelikely any amin'ny tapany atsimo andrefan'ny Madagasikara izay orana izay ny maripana ihany koa nefa amin'ny ankapobeny dia misy fiakarana hatrany zay ho an'ny voatany aloha indrindra fa ny ambiny kosa amin'ny ankapobeny tsy dia misy ny fiovana mahakasika an'izay maripana izay raha ny atao anatin'ny telo andro ny fiforonana rivoza ihany koa amin'izay telo andro ho avy zay dia tsy misy aloha ny ahina zany indrindra mahakasika ny Madagasikara manokana. Ho an'ny Rapiso Voamaraina dia isy ny tandrivondraona ray kotroka any amin'ny faritry Sofia sy Boeny ary ny faritry Melaky mety hitrangana tandrivondraona Malana ihany koa ny faritry Fitovonany sy ny tapany avaratra amin'ny faritra atsimo atsinanana ny voatany dia mandraona mitsitokotoko ny any amin'ny tapany atsimo andrefan'ny nosy kosa sy ny any amin'ny tendrony avaratra ifandimby tanteraka ny rahona sy ny masoandro zany hoe ny masoandro no tena iba-toerana ao anatin'izay. Ny Rapiso tolakandro misy hatrany ny oram-baratra ho an'ny voatany iray manontolo saika mahazo an'izay mitatra amin'ny ilany atsinanana kosa izay amin'ny alina zany hoe ny faritra atsinanana Vatovavy Fitovonany any amin'ny faritra atsimo atsinanana ny andro oram-baratra ihany koa ny any amin'ny faritry Melaky Betsiboka ny faritry Boeny ary ny any amin'ny faritry Sofia ny ambiny dia maina ny andro ny maripana voavinavina mifanaraka amin'izay dia manodidina ny 17 ka hatramin'ny 18 any voatany ary eo amin'ny 30 ka hatramin'ny 13 kosa eo ny morontsiraka atsinanany anosy ny any amin'ny ilany andrefana ihany koa dia 30 ka hatramin'ny 13 degré celsius ny maripana fa ny any amin'ny tapany avaratra andrefana Siliana manokana mahatratratra any amin'ny 30 hatramin'ny 30 degré celsius ny maripana voavinavina ho an'ny Boeny sy ny any Betsiboka. Ho an'ny androny talata dia mbola mitohy hatrany ny oram-baratra ho an'ny voatany faritra Analamanga Betsiboka ny any amin'ny faritry Bongolava Itasy Vakinankaratra Moronmania Mahatsiatra ambony ireo zany mbola miaina oram-baratra mety ahitana tandrivondraona ihany koa nefa ny any amin'ny tany faritra atsimo andrefana mitohy ihany koa izay oram-baratra eo ny faritry Melaky sy ny morontsiraka ny faritry Boeny Sofia ary ny morontsiraka atsinanana kosa dia anorana tandrivondraona maalana amin'ny ankapobeny ny ambiny dia maina ny andro raha ny maripana voavinavina dia eo amin'ny 9 ka hatramin'ny 9 eo ny voatany ary 30 ka hatramin'ny 12 kosa izay ho an'ny morontsiraka atsinanany nosy ny any andrefana raika amin'ny 30 ka hatramin'ny 13 degré celsius ary mahatratra 30 degré celsius hatrany aloha izay ho an'ny tany faritry Betsiboka any ary ny any amin'ny faritry Sofia any koa dia mety ho tafiakatra hatrany amin'ny 30 degré celsius izay ny maripana voavinavina amin'izay androny talata izay hatrany. Amaranantsika azy ny alarobia mitohy hatrany ny oram-baratra ho an'ny voatany fa somary mikisaka andrefandrefana kokoa izay indrindra moa zany ho an'ny faritry Bongolava sy ny faritry Itasy ary Vakinankaratra mbola miana izay ihany koa nefa ny faritra Analamanga iray manontolo ary ny any amin'ny faritry Melaky sy ny tapany avaratra amin'ny faritry Menabe miandry tandrivondraona ray kotroka ihany koa ny any amin'ny faritra atsimo andrefana amin'izay androny alarobia izay indrindra moa zany ny tapakandro hariva no tena mety hitrangana izay ny morontsiraka atsinanany nosy dia misy hatrany ny tandrivondraona ary mety ray kotroka izay indraindray ho an'ny alina moa zany indrindra ho any amin'ny faritra atsimo atsinanany Madagasikara iny. Ny ambiny kosa dia maina ny andro raha ny maripana voavinavina manodidina ny 17 ka hatramin'ny 20 ny voatany ary 30 ka hatramin'ny 12 kosa izay ho an'ny morontsiraka atsinanany Madagasikara iny any andrefana kosa dia 12 ka hatramin'ny 430 degré celsius ny maripana voavinavina amin'izay androny alarobia izay hatrany. Mitohy hatrany ny fizarana vaovao any amin'ny foibe famantarana toetry ny andro page Facebook io eo ihany koa ny YouTube Meteo Madagasikara ny laharana tsy miova 034 94 580 97 dia izay indray ny meteotsika tamin'ity an'ity raha pisindray fotoana manaraka velomody.